ny amin'ny fahafahanao anatrika ny fotoanandroany ty tadio fahandroany andriamanitra zara zava-panamina dia tokony hisaorana ho azy zany misaotra sara hoe tombo fantatro fa hizara zavatra ho fiainako ianao atao vavaka zany a asanatony teo ianao raha io misaotra anao zany amin'ny anaran'i Jesosy no hijerona eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaisanaisa ahitra no zava-panazy arotsaka ao fiainanay tombo Jesosy manano hifinany aminao nelle ino tsy fantateranay fantatray fa tianao loatra fantatray fa miaraka aminay foana ianao fantatray fa tsy mandoana mafoy anay androany Jesosy ao mangataka mba hiteny aminay ianao anasitana anay zany teninao zany anovany fiainanay zany teninao zany hitarika anay milalan'ny fahamarinana ray ianao aloka Jesosy misy vovo vaovao hitoetra anatinay oka mba tena ho isy fiainana hitoetra anatinay anizaniza marary toka eto Jesosy andray fanasitrana avy aminao ireo zay anatin'ny gorotan-tsaina solana andray fiadanam-po avy aminao oka tompo androany ho isy fitsaharana avy any an-danitra ho isy fanafana avy any an-danitra indrindra mba ho sokafanao ndray ny sainay afantaranay ny zava-miafina ny fianarana misy saotra tompo Tupo famana
non fiera. Smette med tutto brallacciano e vanilla non mazzano. Ma mi vudacciano se tu parli a mia cucca. Mi sono di sosia. Sono fa la massa. Ta fiumier no traraya. O karuan tu puisier news kayin na niya sipriya pera na. O kawis musta tu po anafakan fapaurin mais na reta. Ang menaran Jesus Christi. Mi sono no de Jesus. Mantukia no se. Apete que o peletara no tu difto no ranti. Tu que no vai vava kan joli bezo. Chwana ko yin na jabat ba ilay no na de nant. Sa ko yin na batino anapin Jesus no kin. Na chwa na no sa na lang tanta no na kuru. Do ba sabe kata kam tu podwa. Do ba sabe laza ite ita pochiko na tena de man. Chwana ko ona tu chusa ben ken no. Tenin Jesus pa mao Jesus chusa ko. Ona pasalamat na beno tenin do fa na sana na Jesus. Ona nyatse na beno magatafya na problem na de man. Apa kan manam peno de man. Apa kan mintai no de man. Apa kan man minyo kan jile no de man. Ito ba tila ibaba kan funo bang tulen no de man. Isso tudo. Não pode estar babada no pelo jile no de man. Dizer que não já tá na jile na
Haleluya. Amen. Karena sinamun jiu gitu. Saya biar dari slow sih. Kamu nak jurmen tahu tahu bulu. Of mana slow bulu jadi jiu. Kayak gak kaza matuat jiu. So dia biar dari slow sih. Diranan tuh Amen. Favore. Narabat skereta. Tunga sua atau jaman remant. Naraban ku rasida sampai no tunggeton ran. Kita ina remant di no. Fali mafakai tam naroba zai samban batungget borcit kena ya tujuna. Fali mafakai tatiko tunga sua. Sobetul jika nares sakit fit DPR-nya, Zaid melcari fit nares kares kini. Amin, na? Kalian tadi sana fit DPR apa? Kita sekali jalan deman. Itu jika dia sarayan bola mana santra, bola awanatan jika jawan yang famangwarat jika mereka iglis. Mishfenguna nange sabihan buat sika itu taptanan tamatave godon tifenguna na mishitsikia jarat ska mafantatra ari amni parcel nya tanandavan kartin tanandavan ang nonogarazi misi fikarkarana nge zabe wato tsike zo mijodan tukun bay fatum gomde fametang karu fade sumare gesa yan yung muzang limang nita ngulara pula yung matitki mafesa-pesa fa kusat sa toko anang pengen babak sitin kami ito fantat fa misulatahin ang limang dito ramisip na rorozan barislam tumbay fang mitang na fanbuat sila ni karo yung dore wala tumbukat si kiziwa at yara kaliiran si katiwa jena tumbukaw sumedyo patay no amen na. Misa desa bersesan mele ciko, ijo ma 20, rangre funchang mo je fandesa tsike 80 meter. Ini yang sakan ni 30 meter. Ma 20 zan beratono ni kilometer karin zani. Geza na utaka karom resan. Arlije watot tsike karo. Demis giro de metu zan tsike tom plafon mbunyo. Wasi tsike giro. Mila vula tahol zan, barabara ng bola tsivita. Mila vula ng fano barabara. Aran ba eta kung tsirip siya, zarit sun mo itingan kung di kitsi sa bubuot siya po siya. Hati zan titigigil gar zan na piyambuna. Tayong tupo niya ina. Yutan zizan zabamisya, suno ito nga tinim, bat sirit sun, bat batengan kung barabo, buot na ulit tuwan. Zan ito rin saan nga ba mila fanwana na bangchika, mila vaw. Siya ko sugang zayin, desin na di vidyanam ko. Hindi ko siya kagano tayong tupa na yun. Genua, entre parenthèses, ato ken filazano za sa siya, misi zana kandiman tatayin na niya ato. Ramang wala tsingkol na po. Ay zan sambal buring no po mo po. At kiso ko no. Yang chicken one ya, no ito na kreve, refa awa natin no news. Refa awa no ni gusta, na way air na demand. Tinatiko papatar na no, kasi na ba, farte nga zava misi, ni air na demand. Chununi, ali air na demand jiwa, de altuerni awa natin panido. Na ino gemelo naizan possible no ni ituer ni erna demas. John volon din forum full de lazare izereta nandrayasi de nomen heri utuga zana katemat. John en 12 mishete. E nós fanandrayan Jesus utum spamunzun fena no. Zane ni accepter no Jesus andruan za mu por no way. Reslado da Jesus no cantega e vava camno
anaradianao. Izay le hoe nandray an' Jesosy. Amin'ny fotoana iny dia marin'ny Baiboly hoe izay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Ka enao zany enao mety tsy mahatsapan'izany fa enao mandehandeha amin'ny lalana eo verinao fa mbola enao foana io. Fa rehefa nanomboka ny safidy ianao mivavaka amin'ny Jesosy Kristy, misy herin'Andriamanitra ao anatinao. Ny zavatra anankiray mahafinaritra aza na dia ataoko hoe mbola tsy mivavaka ary ianao, nanamboarana anao dia tsy ny fa herin'Andriamanitra. Zany raha fa mahatonga antsika olombelona lasa manana hery tsy aiza-baina zany. Dia zavatra lazainao io tonga dia tanteraka. Mety famoarana kely zay anao tamin'ny alahady eo. Ndana anao teneno zany anao, anao tsy petra tsara anao fa lavana ianao. Mianjery any ianao niany. Mbola tsy tapitra volanao fa mianjery zazy. Satria misy force avy ao anatintsika. Dia ndana koa ny markenao fa ny trano anankiray na ny toerana anankiray raha vao tsisy olo mipetraka vetivety kely dia bobongolo. Simba ny antony misy zavatra ao anatintsika. Namoronan'Andriamanitra ny olombelona dia tamin'ny alalan'ny fofonaina. Iny fofonain'Andriamanitra io ny fofonaina mahavelona. Raha ianarana amin'ny Baiboly fianarana zany a dia azavainy tsara hoe nozavan'Andriamanitra hery. Zay mihitsy ny teny lazainao. Dia indray andro koa rehefa anositra ny mpianatra Jesosy dia nofofony fofonaina dia teneny hoe raiso ny fanamasina. Miaraka tamin'iny mianjera daholo ny mpianatra io. Nataon'i Jesosy ohatran'izao hoe azonareo ve zany? Ya, donc zany a rehefa tena magnaradia n'Andriamanitra ianao ny zavatra misy ary azo antoka misy hery ao anatiny. Mba miangavy ianao zany mba ho resy lavitra ny amin'ny fisiany herin'Andriamanitra ao anatiny. Efa nazavaiko teto hoe zany tadidinao hoe na ny fisianao teto ambony tany fotsiny ao dia efa misy mystère-ndraha tsy hazavaina. Mystère. Misy hery ao anatinao zay tsy azo resena. Amen. Tadidinao ve ny lesitsika iny? Tamin'ny namoronanao rehefa niray papanao sy mamanao dia nisy spermatozoïde miisa 400 millions mahery nandeha tany. Izay zany nisy an'ireny spermatozoïde regny rehefa izy mandeha iny 400 millions mahery. Nefa araiky tamin'iziny fo nanjary ianao. Nandeha aiza olo 300 millions mahery resinao. Fa iza moa ianao nandresany zareo. Zay ny mystère na zavatra amboarin'Andriamanitra. Dia natoroko tsika tamin'izay hoe anatina trompona vehivavy misy raiky amin'ny ilany eto, misy raiky ny droite dia misy raiky à gauche. Ireo nefa tsy miaraka miteraka daholo. Na moaty amin'ny ilany ato le fécondation, na amin'ny ilany ato izy moa magnaraka. Na anankiroa zany tranontsasa sy miaraka mangatody. Dia ny zavatra nagaga, iny ny antony nahitanao n'ilay toerana nisy le atody. Tao le herin'Andriamanitra nanatoranao blandiny à gauche. Dia lasa tany à gauche tany. Zany matetika mba ampijokoko anao foana hoe anao io nge mpandresy. Tsy haiko hoe miatika tribunal moa anao io mpandresy anao. Tsy voandroany ianao nandresy. Efa ela. Ny fisinao teto ambony tany mihitsy zany dia efa zay ny namolavolana azy fandresena. Fa iny tompoko an'iny. Atsika reo zany manana capacité d'intelligence inexplicable. Tonga dia mahay raha endry. Zany anie mahatonga ny olona anankiray na tsy nianatra be ary fa tafita amin'ny fiainana. Satria ny mahatafita anao dia tsy dia ny zavatra ianaranao loatra fa Andriamanitra. Rehefa Andriamanitra manaiky ianao ho tafita tsy mety tafita. Ka zany no antony anatona antsika ny tompo. Ary misy fotoana zay fa nanazavan'izay tsy mitovy ny olona nianatra sy ny olona intelligent. Misy olo tsy mahay manoratra fa grave be raha ikontokoana. Ary mahay mitady vola kitakita. Be da be mieritreritra zany bosé. Zay nge nianatra e. Tsy dia any loatra. Tsy jery fotsiny tsika ny pays européen. Ny mahatafavoaka ny européen nge tsy étude universitaire. Fa école d'apprentissage. Misaotra ianaran'zareo.
ino mafisy fampitameny olona mieritreritra fa tsy maintsy rina tsy maintsy ity ary ny tegna mahatafita amina fiainana dia intelligence. Misy olona ny rehefa mianatra be fa domina lala tsiny tonga dia toko mahitsy le resaka na amenao vola tsy hainy raha ampiasany lasopy foana trenoany tsy hainy andeha hoaizy izy tsy hainy atao inona ny fiainany dia lasa miafara miantsona hoe fantrana ataotsika anatin'ny faramososona moa izay. Fa rehefa ao anatinao io herin'Andriamanitra io ny zavatra misy voalohany dia fitarana lasa mihitatra anao. Ianao zany tsy te-hijanona amin'ny zavatra anankiray. Zany anie mahatonga ny olombelona tsy mamety afa-po e. Le fanahy ao anatintsika io zany tsy mety maty. Tsy mety maty mandrakizay. Ny zavatra rehefa mandrakizay tsy mety afa-po. Anao koa zao megna akanjo anankiray dia azo akanjo faharoa. Megna vola tsy haiko 10 millions dia azo 20 millions. Manana trano anankiray dia hanana trano faharoa. Ohatran'izany. Ny sasany aloha manana vady raiky dia hanana vady faharoa. Izy aby zany. Satria misy raha mikontrôla anatiny ao. Misy raha manadahy. Ka raha vao iny zany tsy miaraka ny herin'Andriamanitra, mitovy amina akoho lahy sy akoho vavy. Ianao nge raha te comparer fiainanao dia regny eny ilay vohatra. Hoe akoho na sa ino? Fa misy vao malahy tegna akoho mihitsy. Magnenjiky mihitsy. Fa misy akoho vavy koa. Misy raha koinjeny be. Fa tsy anao ane zany fa iravitsika. Tay tompony ianao. Tiako tenenina amin'izany afaka rehefa ao anatinao ny herin'Andriamanitra ny zavatra hita fitarana. Tsy maintsy zany isan'ny porofo anankiray hita. Ary zany milaza aminao fa raha mbola Jesosy ny vavanao tsy maintsy mitatra ny fiainana. Tay tompony ianao. Hitatra ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ndao metsika mba maky ande ny soratra masina ny bokin'i Isaia 4:50. Isaia 4:50 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. 54 1-3. Isaia 4:50 andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Zay mivaky toy izao. Ozy eto hoe ny anaran'i Jesosy miobia ny momba ianao zay tsy miteraka. Eny velomy ny oby ka manandrata feo ianao zay tsy manety tsara. Fa ny zanaky ny mpitondra tena dia maro no ny zanaky ny manambady hoy Jehova. Alalao ny toerany lainao. Amen. Ary ao ka hoe nijanona ny ambaindainao ka azavela izy ketro. Alavao ny kofehinao. Amen. Ary aoreny mafy ny tsy mandainao. Amen. Fa hitatra ny amin'ny ankavanana sy amin'ny ankavia ianao, ary ny taranakao ahazo ny jentilisa ka dia sy mitonona ny tanànanao. Amen. Ndray aho tadidiko nisy rangahy anankiray zay, izy io ny Tomaso be. Zay moa tamin'izay mandeha nitoroteny. Mandeha ambany volo misy tanàna atao Amorafeno zay, amin'ny rotony Majinga io. Dia vao hiditra ny tanàna zay dia nanano fanambarana io Tomasy io fa nareo tsy mahazo miditra aketo izy. Tsy manjary dirina fivavahana ao tanàna io. Fa mila mifaninana aminao izy, izay olona le ilaza fa mivavaka zany keto. Ary niteneny mita amin'izany, boriboriky fivavahana nareo hoe oe. Tena zay tamin'izay mbola gomadiny kely fa mafana fo. Tsy matahomaso mena. Vao niditra teza dia ho zata amin'izany, halleluia! Hitako izy raha fa vita. Vao nareny halleluia. Ino izy raha manany zany. Dia ino izy nareo zavatra misy. Ndao izy. Fa agnano karazana fifaninanana atsika. Matory izy ambonina sizy mitsingeva.
Grabe io ako reka ataoko gany. Misy antibavim-bazaha zay, vorona zay, zany mba evangeliste niaraka tamin'ny tamin'ny. Izy moi, Seigneur, tu es plus grand que ça, Seigneur. Ako zatony. Fa io koa izy mbola mpamanovana raha kely zay mivava. Menarany Jesosy ranao, Jesosy le nanao Andriamanitra le nanao fanana tamin'ny mpaminan'ny bala. Asio hety zao zao misy afo ny andro tsy manan-kerekera anahy. Tamin'ny voalohany izy mbola niakatra. Fa androny izy mbola manao geste anany jiaby mbola niakatra tambony zay. Tegna hitanao maso mihitsy niakatra. Fa tsy hafa hoe zavatra kisarisary. Fa fagniteriny mitontony tamin'ny mpamoteny. Tsy nety tafakatra. Miakara koa zay izy maromaro. Ny bataille mo niala teo. Izy ny bataille niala teo iny nararendila. Dia tsy mety sika. Zomany andro latsinainy zay mody. Lahady izy ny bataille tonga tampianona. Vona metra amin'ny tagna to dia mitsangana teo eo. Amintsika miteny zao izy lasa piano. Zao ka tatadio fa devoly zany agneka nihery any amin'ny devoly agneka hery tamin'Andriamanitra foana. Tao an-danitra tao izy nahazo an'izany. Asarotsika be zany. Tao an-danitra tao izy nahazo an'izany. Ka tsy possible mihitsy izy afaka hifaninana amin'ilay tegna tompony. Ny anazy misy feta, zay kely azo ny avitany eny no mbola aminanjy eny anoky. Raha kafe zany ny devoly dia lamara. Samy mahintika ihany fa tsatsony. Fa ny antsika espresso. Tainidoko le matoy. Le tegna izy. Amen. Ainy toko eno raha misy ny dia namboatra mihitsy aho. Asainga ny atsara. Ainy toko eno. Azonao ka zany. Dia io matetika agnanarako olona foana hoe zava mandeha mitady fitahina amina mpimasy zany. Fa ny zavatra ndesin'ny satana nidina avy tany an-danitra neka ozony. Ahoana moa izy vo ozony ka ndeha hitahy anao? Rehefa anao zao manompo raha manompo sambo-jiaby raha hafa dao azy. No dia ataony metimety amin'ny voalohany toy ny farana binabina. Ia. Akefony sasa karaha mangeritra eto tarehiny io tsy hainao nagnino. Norokatra amin'ny pataloha. Satria tia miase hoe devoliny izy. Azonao mihitsy any. Ka zany mba magnanatra anao raha mba mahiratra ihany ny sainao tsy any amin'ny devoly misy hery famandrama. Amin'ny Jesosy misy hery. Zay zao fa vonatratra mpamosavy. Alena agnano evangelisation tamin'izany dia magnamboatra amin'ireny trano kely reny. Dia nalaza be fitanàna izany misy mpamosavy. Andro alina ka reny dinako mena. Raha misy mpamosavy ao mandalo eto aloha tsy tafetsika keo izy mena rehetra. Hoporofogna aketo zany androany. Fa ino zany? Misy araiky milokoloko be jusque mandreo. Tsy hoe atao kory. Olo tao tanàna, demony e, tsy demony ma fa atao délivrance. Da mena akanjo izy, dia sainy mivava. Fa izy eto maloha ho taona telo taona dia mety raha anariny mpamosavy ny afiny. Tsy tikesana tsara. Tiako tenenina hoe mahery fivavahana ataontsika. Mahery Andriamanitra. Tsy fandanimpotoana zany indehananao tempengonana. Ho porofony Jesosy zany manomboka androany ny fiainana. Halleluia. Ho hitanao zany filatsahana herin'ny fanamasina zany amin'ny tokantrano misy anao. Amin'ny varotra ataonao io misy porofona herin'Andriamanitra. Amin'ny aktivité ataonao misy porofona herin'Andriamanitra. Amin'ny zavatra andrasanao io misy porofona herin'Andriamanitra. Any amin'ny toeram-piasanao misy porofona herin'Andriamanitra. Zay mino an'izany mandraisa amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluia.
Jereo tsara ny fampitonazan'ny Baiboly. Hihitatra amin'ny ankavanana sy ankavianao izy. Ary ny taranakao azo mijery izy. Aza ny tena mampirisika anao hoe aza mandeha ny devoly zany fa amin'Andriamanitra mandeha. Tsara nisy olona nanjary ny devoly zany. Koa nampanjary devoly gasy marobe sahira iny tsy fa nanjary. Fitiavantsika ody gasy zay. Pinapetoko magnandrakaratany. Ary mampalahelo ny ana fanana madendeha anao tsy mahita ndray. Raha pastera mandresy dia zay rehefa devoly nampandresena. Raha pastera tahin'Andriamanitra dia misy raha. Veronao boribory moa Jesosy nakay io. Manana ny maizazy io. Manangatra io. Ary mampandresy io. Halleluja. Menako dia tena anaovako défi mihitsy tsy devoly an'iny eo ana azo lebekony. Afaka mibeko vola koa zay. Mampalahelo ny revany. Misy amina mpanontan'Andriamanitra raha antoka devoly grave mihitsy. Voataony fa io izy ho dia vakio mandeha tongotra vakio jusqu'à amorarano koa dia tongotra. Na firena tikotiko tsisy. Mandeha ampinoana hono izy. Ahoana moa zany finoana maboroka devoly ka. Tsy azo madimerivo. Mampieritreritra zany. Misy zavatra tsy mivaha anaty sainy ao. Zay mahatonga antsika tsy mety ambiny. Satria verinao fa amin'ny lafin-javatra raiky foana Andriamanitra manampy anao. Andriamanitra toko dia manampy anao amin'ny lafin-javatra jiaby. Halleluja. Amen. Ary lasa hoe kely zany tamin'ny maraina. Tao isan'andro misy publication zay mba atoko foana. Io zany tagnatin'le publication hoe manoloa mahita ny fahatsarana ao anatinao. Andriamanitra ohatsy nanamboatra raha ratsy zany. Ary raha mijerinao zao Andriamanitra dia hitan'Andriamanitra fa tsara ianao. Misy zavatra ao anatinao. Ary mbola mpianarako moa misy herin'Andriamanitra anatinao. Zay azonao hoe avoaka ny zavatra jiaby. Misy fotoana mba midongia amin'Andriamanitra mba fa leo jaly ty zany Jesosy. Ary ny tena olana amintsika ne mahatonga atsika tsy mivoatra dia io saintsika io e. Io. Ary nazavako teto fa natao hoe fitahiry. Dia ny fahaizanao mampiasa ny herin'Andriamanitra amin'ny tontolo ara-tsaina, amin'ny tontolo ara-batana, amin'ny tontolo ara-pana. Izay karazan'olo zay tsy maintsy voatany. Raha vitanao mampiasa ny herin'Andriamanitra amin'ny tontolo ara-tsaina, amin'ny tontolo ara-batana, amin'ny tontolo ara-pana, tsy maintsy mandresena. Problema tsika revana. Be herin'Andriamanitra io dia tsy mandro izy herin'Andriamanitra. Manery tena zany izy. Anao marazo nino. Magnamasin tena zany dia tsy mba magnatao akanjo tsara. Magnatao le boribory regny dia imasinay. Tsy miborosy nify fa magnamasim-bava. Tsy mety zany. Lasa mezany devoly mihitsy e. Nameny Jesosy ny vatanao io ianao natao karakaraina io. Fa tsy natao vorireny. Nameny nify tsara tarenao borosio. Nameny molotra anao sory lokomena fa tsy magnino. Raha fotaka anao sonao take tsy mety. Raha mbola lokomena mbola mety. Karakarao vatananao tovy raha mampalevaneva azy io. Io fananana voalohany nomeny tompo anao. Izao mba ataovy zay mampetipety an'io. Fa tsy fananana voalohany nomeny tompo anao ary tsy hainao nanaovana azy. Nefa anao mitady fitahina amin'Andriamanitra. Zava-misy ny herin'Andriamanitra. Alleluia. Ary azo sapahitana. Hitanao tsara fa ny olona manana osoka dia tantaraina foana ny fiainana. Ho avy aminao ny zany. Ho avy aminao fotoana tantaraina foana. Zay tany omban'olo jiaby misy resaka makasika anao foana. Na hatrany ambany voly lavitra be any ho avy fotoana ho tantaraina. Mety profo anao to anaty Baiboly. Jereo i Abrahama. I Abrahama ny pastera rehetra manerana zao tontolo zao miresaka anazy daholo. Anao zao raha makany Israely miresaka ny Abrahama. Makany États-Unis no i Abrahama. Ny pastera rehetra
tamin'ny monde entier. Miresaka makasika an'io Abrahama io daholo. Amen. Na Andriamanitra izay lehibe noho i Abrahama azy. Mbola miresaka ny Abrahama foana hatramin'izao. Inona ny secret? Onction. Hitanao io zavatra midinao io fa lasa mehery qualité itsy. Hotadiavana foana. Tsy noho ny avy aminao fa noho ny avy amin'Andriamanitra izay amin'ny hery ianao. Alleluia. Ny Silamo zao mamaky tantara ianao na hatramin'izao ara dia milaza fa i Abrahama niraiky zareo. Zareo Silamo tena zareo zanaky Abrahama. Ny Judaisme mamaky tantara ianao amin'ny tontolon'ny fivavahana isan-karazany. Ny Judaisme dia milaza fa i Abrahama niray zareo. Indrindra fa ny Kristiana dia miteny daholo fa rain'izareo i Abrahama. Alleluia. Taizany natonga izay anarana malaza zay tamin'ny Abrahama nomen'Andriamanitra hery izy. Alleluia. Ngany ianao mba manomboka manome considération ny amin'ny atao hoe herin'Andriamanitra. Mivakitsika teo ny tenin'Andriamanitra fa izay rehetra nandray azy izy dia nomeny hery. Ianao tsy olona fatany tany zany. Manana ny maizy ianao. Foka mba hisokatra kely ny saina. Ny problemtsika neny avana miandro olona e. Ianao za miandro olona fa miandrasan'Andriamanitra. Raha olona ny andrasanao, ny olona revana dia amin'ny fotoana ianao magnano raha tsara aminazy ihany no afantarana ianao. Fa ny minitra tsy magnano raha tsara aminazy ianao adino. Ary lazainy mihitsy ianao fa nisy an'olo farany ratsy tamatavy eto. Satria tsisy soa mba nataonao azy. Zay ny olombelona zay. Mampianarako antsika teny sao tamin'ny lahady. Jesosy mihitsy ho andray andro rehefa namoro mpianatra izy dia miteny hoe mba inona moa ny fahinonareo makasika any ivelany any. Lazainy olona fa iza aho izy Jesosy. Dia tao moa ny laza nahoany John nahoany. Sasa moa zany dia miteny nahoany Elia. Ianao ny isan'ny mpaminany farany. Fa Petera aveo miteny hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia nanamafy Jesosy tamin'izay hoe tsy nofo aman-draha ozy milazanao zany. Satria ianao zany raha vao nofo aman-draha ny olona teranao, nofo aman-draha rehetra tokoko tsy mahita fa tsy defaut-nao. Na io vadinao io ena nampimenareo tamin'ny alahady. Rehefa madamanao zay miteny ianao ny fantaka e. Ny afantarany ianao. Zany lazanao fa tsy ianao lehilahy amin'ny vola. Tsy ianao le nividy le kavina volamena farany iny. Ny afantarany ianao, anao mody tara. Ny afantarany ianao mety misy défaut kely nataonao. Haiko ny ianao e, folo taona ny antsika miady. 5 taona ny ianao vadika e. Mareritsika ny 7 taona amity e. Je te connais hein. Mais il ne te connaît pas. Tainy tompo ianao. Azontsika ny zany. Raha vao olombelona zany, nefa imagineo zany le trano raiky aminao e. Zany raha mba volanina, haiko ny ianao e. Dia mba imagineo zany le olona mivelona. Le tsy trano raiky aminao. Le dara raiky aminao ara zany ny fahitana ianao. Indrindra fa mpiara-miasa, mpiara-belona. Ka ianao aza miandro olona fa miandrasan'Andriamanitra. Raha tonga eto ianao mivavaka isan'andro dia miteneny tompo, mila ny herinao zany mba hanampy anahy. Mety vavatra nitsy amin'ny Jesosy za Jesosy manomboka andrano tsy hanay ka toka mba hisokatra amin'izay ny fiainana. Andriamanitra ihany ny vahaolona ao. Fa raha olona ho aho fa tsoparantenana ny hitanao ahy. Olona. Tsy rivony loka-loka tao ny zalahy fa manjely viavy. Pamary ihany viavy tamin'ny rarany kety zay ka. Anao da hafa mihitsy anao. Teo ka nisy diky. Aozy, atao tika baloha dia hitaky ka. Raha nitoky koa. Da sara vasy no dia vangandrano. Da tetovy reo na lahan-dalahana zay e. Doka-dokafana eo anao. Rehefa hitany fa tsara. Fa après, il te trahit. Tainy tompo ianao. Tainy Jesosy ianao e.
Amen na. At zavatra ba ang irapan ito ron niverin ng Nandimantra. Ray no lang isang dulang ng alam ito Nandimantra sila beze niverin ng nas. Le belavta nos edirect non fichiamo Nandimantra. E non mettiamo zai fa in sta iglesia, zai fa la vita di fuoco ranzo, zai fa che sa ranzo, tia no Nandimantra. Immagine non abbiamo fa na mia lì cara. Sampiano zana. Come sa? Ma immagine ora la differenza che ci vanno per i terre case massiva. Cioè sono andato come marinese. Mi amo le zane. Di ba immagine na noi ora graveno raggiaro zana. Dede zana ko mi zana ko penale. Wala ko vono fu. Zana ko smanganze. Asfalt ki Patrick. Ele Patrick magal destino gaza penale. Haru vanoso di sana ko. Di majuta ba Bible sulla sana na yana roserazza zos malala ma mesu wanza nakara. Suwan ka mo sa jere na ruan na. Tagdire ko matu ano me che ti sosie. Na funyai non fiava ne. Kandana ko manun kam putja am fu sen na vovoe le belo de fiava na ribanza. Tia no Jesus revela. Ando i va bakam. Isanang bisa ksimacha teneni za de sociedade za de social non puano zetene tonoze afani from mandreno side tin no cheno hatsimo ndo wonois sima mila nom ne sasa tanis manampe no fonis na máscara cura de cheno ba imagino que na panzela na no wonoze ne felo trave ati telefone Jesus Ramba calculino dan bulan ni cernos tu kena vel menerusut. Ni fa bola mo bobe fancham jirama sakafu nanoti bola mangile terdikar. Ni kita into kono. Haleluya. Tandore ama mi vierno na debanta. Andote na ilazan fat kitsenas. Fa awam na debanta misnier faratam. Awam na debanta misen tenais. Firfir mo nyo laga bang mga nese mandimpat ud fitia ang pumas di vulto ko cuma na fiaba rapot siya nangan siya menano wala na siya tangan ng cetul jazafi di vulzan ma di vul fakalan jadi vul lamano ud fitia revagat sa le fama food le raga na izya dala na izmaran mafi na izmat Zan te fara. Di comandinho mrava. Ne la zona ud de comandante dona se de yas te era budiali. Zan de fiaman. Ni tumani ko comandante bazar el madamu. Se fiaman no regarda. De hino raton reu germano de tira de faelero is tuf de mi ver no muito macho não na tofu na de nela nada não Patrick Deus não dá nem de mas aí não tô esmir de vaga muito duro de lá tá com grande bonito rabo tá Misari rizmi muito. Santo cuma seperti tangan di vul, mitad di fitia, di vul cuma makatia. Fakalan ni azmobian, musar ya uberat. Amora mai terdengul mande mangan di fitirin, raman luto sih namanya radal atau fitia. Rat semancar atau ni vivavi atau fitia. Fitia apa magesan? Iskotiano is bagara manzar. Amin sasa ini kerama nuturin na pinandan diul. Awon naman na fitia banget. Tayo din tubjit. Arni jadi sino sa fenzal Jesus manakakanawan ruan. Haleluya. Amen na. Ito ang reyan ro. Lisan na kagdaga. Ito ang Bible. Refan ver na taong reyes.
dia lasa resahana fomba manerina an'izao tontolo izao ndraiky koa ny lazana. Izy moa tsy miresaka ny tantaran'ilay zanakatany. Io fiverenantsika amin'Andriamanitra zao ndrava mivadika laza tsara hoatsika. Halleluia. Na izany izy anao mamaky baiboly dia maheno foana ny tantaran'ilay zanakatany. Taizany secret fiverenana. Misy force ngeza be zany fanapahan-kevitra hiverina amin'Andriamanitra. Ka zany ro anarito mba mampirisika anao miverena amin'Andriamanitra. Zanaka adala zao ny agnarany fa resaka foana ny lazana. Tsy misy miresaka ny adalany tsoa fa lasa le rafy tsara mpiainana no miresana satria miverina izy. Hitanao fa raha manomboka hiverina amin'Andriamanitra ianao voafafa ho azy ny defaut-nao. Voafafa ho azy ny jerevolova reny pasteur. Isa zany pasteur anao avitrakitra nereo dia milaza rosa fa zao ilaza papa blessing. Amen. Rehefa ianao tapa-kevitra hiverina ho isy laza tsara ao amin'Andriamanitra. Mba miantso anao zany rano miverina. Izay ho andray andro nivory tamin'ny tanety anankiray atao Isalo zay. Dia nifamontany tamin'izany hoe ino no miditra mbola tsy vita. Dia sava tany zao lesy fa vita lesy zany. Zao lesy aviny akoa atao tsy tany antsika tesaka raha io. Ohatra zay tsika tamasomiloko. Botaniste de farany misy ngia atao irasta zay nahita alatsiny nahita temelika. Ny raha hita amizany fa maina zay anaty ala. Dia ozy ninga hoe mihinana ny tingolo tsy nataotsika. Dia imaginenao amizany zany zay zany mbola tsy natao. Zany izy nefa mbola afaka hovany Jesosy ny fiainana. Ary matetika ampahirizam-polony fa amin'Andriamanitra dia tsy misy fahotana tsy azo avela zany. Tsy misy heloka tsy azo avela zany amin'ny Jesosy ankoatran'izay tsy tiana debana iny. Fa raha vonona ianao hibebaka Jesosy mamela ny heloka. Jesosy mamindra fo aminao. Ka mamampirisika anao zany hoany miverena amin'Andriamanitra. Halleluia. Aza atao sakana ny anarana eglizy. Mety tsara nazatanao zany jeune firaisana zany. Fa misy hery afaka manafaka anao. Misy afaka mifanamasina afaka andoro mifanano famosaviana. Misy hery magaga afaka manapatapaka ny ozona rehetra amin'ny anarany Jesosy. Halleluia. Rehefa miverina ilay zanakatany manerina an'izao tontolo izao miresaka ny lazany tany. Ka ity karazana ositra resako anao ity dia natao anavaka anao amin'ny hafa. Ny herin'Andriamanitra zany dia zany foana ny asany manavaka anao amin'ny hafa. Ny antony ravaka Andriamanitra tsy nanamboatra olona mitovy. Hitanao zao io olona akaikinao io olona hafa io fa tsy mitovy aminao. Donc zany rehefa manome ositra Andriamanitra, ositra tsisy magnana nome. Halleluia. Rehefa manome hery Andriamanitra, hery tsy misy magnana nome. Zay mahatonga anao miteny aminao foana aza miasa saina hoe foy ianao salama ohatran'io mety aminao. Amen. Ny sasany rehefa lava mety anatigny mba fohifohy. Ny sasany rehefa fohy dia mety anatigny mba lavalava. Non, io mety aminao. Ny mahia teo botra, ny bota be te ahia, io mety aminao. Verinao moramora mahazo amin'ireny olo botra reny ka. Tsy mahay mipetraka anao mba mahia kely. Rehefa lasa le manidy tadikiraro reka ny onaka. Milaza aminao zany fa. Ka fotsiny. Tahiny tompo ianao. Io no mety aminao io. Amen na? Anavaka anao amin'ny hafa Andriamanitra. Vakio ny tantara fa nataiza toerana nisy an'i Josefa dia niavaka foana izy. Josefa no niavaka foana satria nisy ositra tao amin'ny Josefa. Na midy mandevo izy tamin'ny voalohany. Ka anao zany ninino na obstacle na zavatra mitranga aminao matokian'Andriamanitra foana.
satria riavana antsika tsisy ny safidy ho eto ambony tany fa Andriamanitra nametraka antsika eto ambony tany noho izany tompona antoka voalohany izy amin'ny lafiny rehetra ho ny fiainana. Tsy izay olona tia hamono anao ka mahafataka. Raha mba natao hitanao zao ny famosoavigny efa nataon'olona taminao izinao hoe oe ny antony tsy nahafaty anao zay elabe zay miaro anao Andriamanitra. Ka io Andriamanitra miaro anao hatramin'izay mbola afaka miaro anao mandraka androany. Zay mino an'izany manao va hoe alleluia. Namidy ho andevo izy fa no le ositra dia miresy ny Potifara izy. Anao nge misy fotoana tena domin'ny olona mafy mihitsy fa za milaza aminao misy zavatra foron'Andriamanitra foana anaty anao. Rera farany goavana ny nataon'ny Jona. Dia ny olona netrehitra fa atsipy eny ampovoan'ny masina izy. Fa Andriamanitra nanomana azy andrano itsy anazy. Satria tao aminazy tao ilay herin'Andriamanitra. Antsika reo zany indray na eo ary ilay défaut-tsika na eo ary ilay erreur-tsika ilay herin'Andriamanitra miaro anao. Misy olona niravana tena masorena zao tontolo zao mihitsy amin'ny ara-tseam-panahy fa tsy maty. Alana tsara manahita ny olo malaza mpangalatra malaza mpanao an'izao hoe fa izy karaha ela velona. Ny antony misy herin'Andriamanitra ao miaro azy. Ka ianao io misy herin'Andriamanitra miaro anao. Misy herin'Andriamanitra afaka mampandresy anao. Amen. Namidy ho andevo ato se fa no le ositra dia miresy ny Potifara izy. Ary voatà manokana ny tokantramon'ny Potifara io. Lasa menambinina satria tao Josefa. Hitanao fa zay olona miara-miasa aminao ho ambinina. Satria manaraka anao ilay fahasoavana. Alleluia. Nalefa tany amponja koa izy. Dia tsara ny trajet ny aina Josefa ny grave. Nalefa ny rahalahy tanaty lavaka izy voalohany. Fa tsy hainao raha nazo amin'ny rahalahy ndray fa tsy maintsy nalana tao ndraiky koa izy. Dia mipetraka ny fandaniny moa izy tsy tavela tao satria misy hery miaraka taminy. Mety misy fotoana anao miatrika zavatra mafy dia izy hoe ho faty akeokety niany. Non, ny herin'Andriamanitra tsy mamelana ho faty. Ny herin'Andriamanitra tsy mamelana ho afa-baraka. Mila ilonao fotsiny fa misy herin'Andriamanitra manaraka anao. Na ny sarany vadinao ary ianao ny herin'Andriamanitra mandravatra anao foana. Na voaronga tampiasana anao ny herin'Andriamanitra afaka mamatsy anao foana. Na ilikiliky ny fiarahamonina anao ny herin'Andriamanitra afaka manavaka. Tsy hainao tokoa ny herinazo amin'ny rahalahy ireo. Zanao ihany na ny initiative mbo aletika anaty lavaka ty mbo izy maty koa. Fa tozo anao tsy tapandromana ampiakarina koa izy. Dia nampiakarina ho azy avy Josefa. Ho hitanao zany expérience manokana. Fa ianao lasa olo tsy azo ahitsy. Izay manisy ratsy anao magnofo ratsy androany. Ary ho avy fona aminao ny herin'Andriamanitra anatinao. Nalefa anjareo tany amponjana izy. Alleluia. Fa mbola nahita fitika amin'ny lehiben'ny mpiambina ny fonja. Izay raha hoan'ny mpiambina ny fonja io nenan'i Josefa. Ndraikindraiky ary izy nisy mananika ambony fevrier. Hitanao ry farany Egypte ry izy nahazo privilège isabe izy tao. Ary tena niavaka tamin'ny voafonja rehetra. Satria ny lehibe ny fonja mihitsy ndraiky nampahita fitia Josefa. Lesy ndraiky koa izy mandeha mitsangatsanga. Hitanao reto ilay mpangalitra akoho reto. Anao reto lasa nafantatra raha marobe akoho reto Josefa. Iny tompony ianao n'olona herin'Andriamanitra. Amen na? Ny hafarany Josefa moa dia nifehiny Egypte mihitsy. Izy no lasa nifehiny Egypte. Alleluia. Amen. Za milaza aminao fa manomboka androany hitarin'Andriamanitra ny fiainana. Voalohany angany io manomboka mitatra aloha ny fomba fisainanao zavatra. Andriamanitra nge raha sinavavy rehefa mitahantsika dia misaintsika ao izy no miasa. Ary mampanankarena tsy vola fa hevitra. Men'Andriamanitra hevitra ianao. Aiza nametran'Andriamanitra hevitra zany dia amin'ny fisainana. Alleluia. Mampahantra ny olona anankiray tsy hoe izy tsisy vola fa izy tsisy hevitra. Ary raha vaonao zay raha zay hoe tsisy hevitra anao mimana. Ary
mahatonga antsika sahirana ny edy izany tsy manana idetsika ny amin'ny zavatra tokony ataontsika, tsy manana idetsika hoe ahoana no afaky mametrika teny fiainana. Dia rehefa Andriamanitra mitarantsika dia ho tahiny any amin'ny fisainantsika. Ka raha miresaka antsika eto androany hoe fitarana, hitaran'Andriamanitra ny ny fisainanao. Alleluia, amen. Nandray an'io karazana hery io voalohany dia tsy izy fa i Lucifera, ny osotro ny fitarana. Nefa dia nivadika izy, ary zay ny nandrikan'Andriamanitra anazy. Dia raha mamaky Baiboly ianao, ny entiaran'ny anjely tao an-danitra, ny ray am-pahateniny, dia lasa nanaraka ny Lucifera daholo, satria nahazo an'ilay osotro izy. Avy tamin'Andriamanitra nazahoany an'io, fa nataony tamin'ny raha tsy nanjara. Zay ihany koa no ampiasainy eto ambony tany amin'izao. Mampiasa karazana système be da be izy. Jesosy dia nilaza fa efa nomeko anareo izy ny hery sy fahefana. Bakeo ny Luka 10:19. Iny rozy efa nomeko anareo ny hery sy fahefana. Zay ke mahatonga namilaza aminao, le any amin'ny Satana eny natsatsony eny. Fa ny aminao le matoy. Ny tegna izy. Nomeko anareo izy ny hery sy ny fahefana. Ka anao zay matahotra devoly zany ianao, fa lehibe le ao amin'ny devoly ny hery ao anatinao. Betsaka rehefa ny mpivavaka mbola matahotra mpanaholy. Tsy tokony hatahotra an'iregny ianao. Normalement izy no matahotra anao. Bakeo anaty Baiboly eo fa nandeha tamin'ny toerana nisy devoly Jesosy indray ihany. Fa vao hitan'ireo demoniaka ireo Jesosy dia nangovotra hoy zareo. Dia hoe avy andravanay melohan'ny fotoana va ianao. Satria ny zavatra fantato devoly rehefa mahita anao dia ny faharavany fanjakana. Ary voasoratra anaty Baiboly zany hoe nisehony zanak'Andriamanitra dia nandrava ny asan'ny devoly. Ka ho hitanao zany manomboka androany fa na mandeha bazary ianao na mandeha aiza ianao, rava ny asan'ny devoly ary fotoana mijorona satria misy hery ao anatinao. Ny fahafantarantsika an'izany ravana dia lakile ngeza be isokafan'ny fiainantsika. Fa raha mbola tsy fantanao hoe iza marina ianao io, maro ny zavatra mbola afaka mampahory anao. Satria Baiboly dia milaza fa raha fantatrareo izy ny marina dia ny marina manafaka anareo tsy ho andeha. Manomboka fantatra fa tsy pokatena. Misy zavatra ao anatinao. Herin'Andriamanitra ny anarana. Hitahy anao an'iny tompontsika. Alleluia. Inona ary ny tokony ataonao hamarana antsika azy? Ny zavatra tokony ataonao voalohany mila manana vision ianao. Mila manino ianao? Raha mba mitany anao zany zazo mba ino mba programanao amin'ny fiainana? Agnino anao io? Hita be ka fa ny olona tsy mahavaly an'izany famontaniana zany. Izy fa lala be mba hontanianao no mba agnino. Tsy hoe manakory. Dia mba hidirety hoe zany olona ndio vinantonao. Raha zany. Sahirana amin'izany zany zanaka antsika. Mahita posy karaha miboaka taratasy foa ny gazety. Iny Jesosy anenao. Miankina amin'ny vision-nao ihany ny onction omen'Andriamanitra. Hoe inona le tianao atao. Dia iny zavatra tianao atao iny no anafian'Andriamanitra hery anao. Fa tsy hoe zarizarain'Andriamanitra fotsiny karaha mizara katsaka manak'olo izy dia non. Inona ny vision-nao. Zay zany hoe zavatra mila apetraka. Raha anatina tikotiko antsika reo rehefa mody avy eo, tsy andeha hiteny mihitsy anao mba dikidika mba mitany egny. C'est comme tu veux. Non? Maintsy apetrako tsara za hody ankiriry. Mazava ho azy destination-nao ankiriry. Ny vision-nao zany mamaritra no avinao. Alléluia. Miankina amin'ny vision-nao ihany ny onction omenanao. Ny fatran'ny vision-nao ihany no fatran'ny ositra omen'Andriamanitra anao. Amen. Zay ihany, tsisy zavatra hafa.
inona mba nofinofinao ao. Zany ndray tonga le vehivavy mitsitana izy nitaona mama. Mbola avitany atokantrano izy nefa nisy raha nieteretiny. Hoe za hoany izy raha vao makasika ny songotra viavin-dambany Jesosy fotsiny dia misitrana. Dia iny zavatra iny no masaka tao am-pony ary iny no nataony dia iny no tanteran'Andriamanitra taminazy. I Bartimeo najamba fa nanana vision. Izy mandeha milalana iny isan'andro io, iny raha anaty fony ao mba hampahiratina ny masoko, mba hampahiratina ny masoko. Ovina re masoko mba hahiratra. Jereko amin'izay rehefa niona tamin'i Jesosy izy, mbola napetraky Jesosy, fantatry Jesosy iny fa jamby izy. Nanontany Jesosy, ino moa raha tianao ataoko aminao la olana? Jesosy, ka mazenata mo tatary. Iya, ka mabibikely. Iya. Ino tianao ataoko aminao? Raha ny fahasahiranan'ny Bartimeo tokony nanatina lasopy izy. No misy sauce spéciale na 75 000. Satria mosareka, olo jamba sady sahirana. Tokony nangataka vola izy. Mba meo ray hetsy tsy aina holie. Manareo ray hetsy tsy eo moa dia zahay teo fa mosare vatany. Tsy zany natao. Fa ino ny zavatra teneniny ihany? Ny mba ampahiratina ny maso. Fantany fa tonga problème anazy. I Bartimeo nge possible nanambady dia farany tsara fa lasa nampagnano jirofo. Jamba izy ka. Lasa napatrona omby. Mety banana ny fananany ihany izy fa lasa n'olona zay nampahantra azy. No zay ty resaky ty tsisy ankoatrany hoe ampahiratina ny maso. Ka atsika rehetrarehetra reo dia tokony mba mahafantatra hoe inona moa no tena fototry probleminao io. Zany no hoe tao anatren'Andriamanitra mba hahitanao ny fahatsaran'Andriamanitra tena. Ka raha mba hotaniny ianao zany rehefa mandeha ohatr'izao dia tokony mba misy zavatra mba hovalinao hoe inona ny tianao ataon'Andriamanitra mo. Fa tsy raha mba hotaniny ianao inona mba tianao ataon'Andriamanitra. Sisy moa gn'andro io kafe d'artifice. Ina bago da mitokoko amin'agny vao iny. Mahafinaritsy vetivety avao. Avy eo da misy gn'agny da tsy hitako. Fa mila mba fantanao hoe inona tianao mba atao mivisaso aminao. Zay le vision teneny. Isan'andro ianao mila manana vision. Mila misy zavatra miaraka aminao. Mila misy zavatra ekenao fa misy. Avelao mandeha foana. Tainy tompo ianao. Alleluia. Ka ny olona tsy tianao ninina zany dia tsy ahita fosanao osotra zany. Ny Andriamanitsika tsy manam-petra. Fa zay zavatra ilainao dia ho tanteraha. Alleluia. Amen. Mila misy zavatra foana zany anatinao ao isan'andro. Aza alefa amin'ilay tsisy foana hoa le saina. Mahatonga ny vision tsy misy dia zay tafantoka amina problème foana atsika. Tafantoka amin'ilay zavatra manahirana atsika. Tafantoka amin'ny zavatra ratsika. Fa ndana mifantoka amin'ny hoavy tsara. Manimbo mieritreritra fa hanokatra magasin ndraiky ianao. Manimbo mieritreritra fa hanangana orinasy ianao. Manimbo mahita bazary kely akeo misy trano farany tsara dia fivarotana anao izy. Ankirireo misy tranombarotra volo sokafana dia renareo izy. Atomboy any amin'ny sainao any. Fa tsy tonga dia microcrète raha mieritreritrao. Mikarakory moa si pain maiko mba indramambolo. Karakory moa access. Andana tomboy anaty sainy manao ny projet. Ka ho hitanao fa zay zavatra zay ny iasan'ny herin'Andriamanitra. Ary zany moa ny atao hoe fitahiana ny fahaizanao mampiasa ny herin'Andriamanitra amin'ny tontolo ara-tsaina, amin'ny tontolo ara-batana, amin'ny tontolo ara-tanana. Raha vao tsy équilibré ny mpivavaka dia sahirana izy amin'ny fagnarahana herin'Andriamanitra. Maro amintsika niraha vao mivavaka dia lasa latsaka ambany ndraiky le fisainany. Ao ndraiky ny sasany diso misaintsaina be latsaka ambany ndraiky ara-panany. Tadio fa ianao dia saina, vatana, fanana.
Ireo zavatra anankitelo ireo mila vitanao miexploiter azy. Indrindra ampiarahanao amin'ny herin'Andriamanitra fa tsy maintsy tafavoaka. Atahinao ny tompoko. Vavatsika. Misotranao zay tompo. Misotrany amin'izany afatrao zany. Misotrany amin'ny fampianarana izay nomenao anay. Vokisoa tokoa izahay. Renay ny anatinay ihany fa voatany fiainanay. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ianao. Mahay ny zavatra rehetra ianao. Mpanjaka ny mpanjaka ianao. Androany Tompoandriamanitra ray tsara indrindra mivavaka ao an'ilay vahoakanao rehetra. Oka ho hisy hery mahagaga avy any an-danitra hirotsaka ao fiainana. Anafaka ny fampahoriana rehetra. Ary nina tompo endrika voaly satanika izay manarina ny fiainana. Mahatonga tsy mety mahita mangirana ny fiainana. Esorinay amin'ny anarana Jesosy zany ianao ny arika. Oka hiala ny fiainanao ireo karazana endrika voaly rehetra. Nitsoranao mba hiratra ny masom-pananao. Mba hitatra ny fisainanao zavatra. Manomboka atakatra isaina zavatra lamina ianao. Manomboka hita fiaina-baovao ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy tapaka ny ozona rehetra. Rava ny asany demônia. Ozonoko amin'ny anaran'i Jesosy ny hery maizina. Hiala sy hanalavitra ny fiainanao. Ny anaran'i Jesosy tsofokorano mba ho tahiny ianao. Mahomby azy. Oka ianao hitombo amin'ny hery. Hitombo amin'ny fahasoavana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen na? Voatahy ianao zay tonga teto ampoana. Ho hitanao fa ho hisy herin'Andriamanitra hikasika ianao. Atsika rehefa namieritreto rehefa mamono fivoriana eto zao na deverinao hoe tonga ny fivorim-bavaka rehetra. Misy herin'Andriamanitra eto. Misy transformation tsy takatry ny sainao eto. Ary misy fahasoavana eto afaka hanampy ianao amin'ny fiainana. Amen. Mangasitaka antsika rehetra ny henatra amin'ny farany. Tompo ny hitahinao. Ndao tsika mba hanatanteraka farakitra ho an'Andriamanitra.